Misy autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Ato safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Araha mampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo safidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabatsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité amin'izao fa 4 ny volana Desambra izao ireto ny lohateny mo an'ny tapany voalohany. Niakatra avokoa ireo ranoteny amin'ny faritra iva teto Andrenivohitra sy taorian'ireny Lotsakorana na Sesy ireny azo aroatana ny fizany. Nahiditra ponja vonjo maiko omaly ny tompona andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny fampananana asa sy fampianarana teknika. Niompana tamin'ny fandiniana ny fiainam-pirenena sy fampahafantarana fiainam-pirenena ny lohahevitra tamin'ny fankalazany ny andron'ny parlementaire androany. Ratsy ny vokatra litrita amin'ity taona ity hitadiavana volony izany amin'ny taom-pambolena manaraka. Mitaky ny anaovana fifidianana any Syrie ireo mpanelanelana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra any an-toerana. Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Izay ny lohateny mo an'ny tapany voalohany, ny tapany faharoa kosa dia iresantsika ny hetsika ara-kolontsaina ho avy ao anatin'ny Wise Gottlieb no iresadresaka amintsika ao anatin'ny masolavitra mivadika misy ihany koa ny vaovao hafakely. Tapany voalohany ary iarahanay sy Andrilalaina Andriamasy mitondra amintsika ireo vaovao samihafa. Iresaka vetrany ny toetry ny andro ho an'ny rahampitso isika satria dia tatoato ny toy ny orana ary raha ny fanamariana azo an'ity androany ity dia rahampitso mbola hitoy izay orana izay amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara ao anatin'izay faritra mahazo orana izay ohatra ny faritra ny avaratra Antsiranana ary mety isy ihany koa ny orana ho an'ny faritry Toliara ho an'ny rahampitso. Anisan'ny vinavinaina isy orana ihany koa ny tapany ariva ho an'Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa ho an'izay rahampitso izay. Ary dia fanamariana makasika indrindra izay orana ny sesesy izay indrindra ny vaovaontsika manaraka. Korana ny sesy teto Andrenivohitra sy manodidina tao ao dia efa niakatra sahady ny rany amin'ny faritra iva. Tamin'ity androany ity nandeha nankeny Andramanalina, Irina Andriamalala sy Kasambola-Manana ary nitafa tamin'ny roaponina. Nambaran'izy ireo tamin'izany kosa fa takin'izy ireo nametrahana vahaolana maharitra mba tsy hiverenany tranga toy izao isaky ny fotoam-pahavaratra. Andro vitsy ny latsan'ny orana tsy afamiala ny ety amin'ny faritra iva ho an'ny mponina ety Andranomanalina Isotry efa tsy vaovao amin'izy ireo intsony ny fiakaran-drano. Nambaran'ireo olona monina ety fa mialohan'ny filatsahan'ny orana dia efa nisy ny fiakaran-drano noho ny tsy fisian'ny lakan-drano mamoaka ny loto ato amin'ny fokotany. Efa na tsy avy ary ny orana dia misy rano foana dia vao maika moa afampiny le orana dia vao may misy dia mifetsaikana izany amin'ny aretina ny tena
fitsaika satria misy fofony be io rano nisy namboatra ny fidalista tena sindrareo ohatra ny anina tao anatina singitapo dia rehefa na singitapo tao anatina siny fasika dia nanomboka tany iny dia tonga dia tsy ritra tsony le rano fa lasa ohatra zao dia tena fijalinana anay sady tsisy pahalamboatra rano mihitsy io fa jerevana fotsiny ohatra zao foana namafisin'ireo mponina fa tsy nahafa-po azy ireo ny fanapa-kevitra amin'irasy ny foko-tany hatramin'izay fa mitako nisy ny vahaolana maharitra izy ireo io ary mitsoany dia navoaka vao maika eo indray navoakany fa tsy mba misy any hoe avoakarian'ny rano ary fa eo indray no nataony zay zany mba angatanay mba ho ambariny ty lalany ty le rano mba asiana feheverina fa tena mijaly mivatra amoron-dalana fa na izay ary na hanina hoaninay ary ela-tsy ho lafinay aty mbola ina araka izany ampitombo ny faritra ho dibo-drano eto andrenivohitra satria raha ny fanazava'ny teknisiana avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia hitombo ny rotsakorana ho azo amin'ity fotoam-pahavaratra ity na izany aza momba ilay andian-drahona tany avaratra tsy nanan'ny nosy dia efa mialefa izany amin'izao fotoana izao voalaza ihany koa fa somary ato ny rotsakorana amin'ny farany herinandro avy io na eo aza nefa izay voka-dratsy ny ateraky ny ora mikija zay ho an'ny faritra sasany dia mazava ho azy sy misy ihany koa ireo voka-tsoa sy tombontsoa azo amin'izay rotsakorana izay androany raha nitsidika tokantrano maromaro isony andrenena sy misy arazafinjatovo dia mitaty ranon'olana avokoa ireo tokantrano eto rehefa fotoam-pahavaratra toy izao sady mampiana ny fandaniana rano ao tokantrano no mampiana ihany koa ny fakturan-drano aloha amin'ny jirama isam-bolana izany rehefa fotoana ny fahavaratra toy izao dia efa fahazarana mihitsy ho an'ity tokantrano iray izay notsidina ity ny mitaty ranon'orana raha vantany vao manjombona sy maizimaizina fotsiny ny andro dia efa atao voninety tahaka izao ny koveta mitaty rano mihitsy zay be da be zavatra voka-tsoa azo amin'ny ranon'orana mampiana n'le rano jirama amin'ny anasana lamba anasana tokony sasana rehetra anasana trano misy avantage zany raha avy ny orana ka mitaty zany hitany be mihitsy na amin'ny facture satria raha ohatra ndray metre cube dia ny tokony ampiasaina tokantrano dia misy ray metre cube zany tsy ampiasaina dia iny zany hitany foana io hoe hitany foana le virgule amin'io hoe hitany foana iny sala amin'izay ihany any ity renim-pianakaviana iray ity taty ihany zay anadiovana tokotany anasana lamba anadiovana trano mahazototsy mahitsy fa tsy mandany rano be loatra miaina be tokoa araka izany ny fandaniana sy ny fakturan-drano aloha amin'ny jirama araka ny fanadiadiana nataona teknisiany iray raha mitaty ranon'orana iray so izany hoe 20 litatra isan'olona isika ka tombanana ho roa tapitrisa ohatra ny isan'ny mponina eto Antananarivo dia mahazo rano 40 tapitrisa litatra na 4 metatra toratelo raha atao ny gady dia vola mitentina 440 tapitrisa ariary no voaangony satria 100 ariary ny iray metatra toratelo amin'ny rano ny jirama amin'izao raha ho an'olon-tsotra na eo aza noho izany ireo voka-dratsy mety ateraky ny ora mikija dia maro ihany koa ireo tombontsoa azo avy amin'ny rotsakorana anisany azo ampiasaina ao an-tokantrano andrahoana sakafo ihany koa mantsy ny ranon'orana raha toa ka voatahiry amina fitoerana azo antoka araky ny fanazavan'ny mpitsabo raha tia ampiasan'ny ranon'orana ao tokantrano tsika hosotroana na ho tehirizina anaovana zavatra ao an-trano dia tsara tehirizina anaty fitoerana abazina cuivre dia rehefa hosotroana iny rehefa avy eo dia tsara atao tsara sarina le izy ary indrindraindrindra ampangotrahana raha ny fanazavan'ny teknisiana mpamantatra ny toetrandro dia betsaka kokoa ny rotsakorana amin'ity raha oharina tamin'ny taondasy anjarany tsirairay araka izany no mijery izay tombontsoa mety ho azo amin'izany izay ny mahakasika an'iny fa dia hiato vetivety aloha isika mitoy ihany ny vaovao maro samihafa aoriny ireto totoka-barotra ireto mitoy ao anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika ireo vaovao maro samihafa mahakasika indrindra ny raharaha ny ampanganany Ramatoa Claudine Razay Mamonjy tokony andraikitry ny fanomezana fandaharana azy tetikasa eo anivy mistera ny fampanana azy sy fampanana teknika no nahiditra ponja vonjomaika no ny raharaha Razay Mamonjy Claudine zay raha azavaina koa dia mahakasika ny tokony hanangana lycée teknika any Ambalavao navena ny fonja ny manjakandrina kosa i Claudine Razay Mamonjy tao reny fanadidina natao azy iarana mijery Edouard sy Dolphe Rakotony hotohizana hatramin'ny farany ny famotoran'ireo raharaha rehetra
hoy ny Bianco raha vao nanomboka naoraka ny raharahana voaroroy ny Claudine Razay Mamonjy. Tsy nitsahatra ny famotorana izay natao ary vao maika no mafisina azy zany mba ho fahatratrarana ny tanjona ny ady amin'ny kolikoly ho fametrahana tany tandalana eto Madagasikara. Tompon'andraikitra eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa no natolotra ny fampanoavana teny Michel Penal ny alarobia teo. Kolikoly fanodinkodinam-bola, hosoka sy fampiasana hosoka nataona tompon'andraikitra ambony tao amin'io ministera io mikasika ny fanamboarana lycée teknika tao amin'ny commune Ambalavao no votoanton'ny raharaha. Miisa 7 ireo olona voaroy amin'izany, mandidina ny 200 tapitrisa ariary ny volan'ny asa tamin'ity raharaha ity ary tany amin'ny farany taona 1924 no nisehoany. Anisan'ireo olona 7 ireo i Claudine Razay Mamonjy, ny tenany izay nitazomina vonjomaika efa volana maro zay no ny raharaha hafa. Nalefa nitazomina vonjomaika ihany koa ny tompon'andraikitry ny marché public ao amin'ny ministeran'ny asa sy ny fampianarana teknika. Misy ireo olon-kafa izay voaroroy amin'ity raharaha ity no mbola tsy voasambotra amin'izao fotoana izao. Fahitsan-daniny mitoy ihany koa ny fitetezam-paritra ireo tompon'andraikitra ambony ny Gendarmerie-pirenena. Midika ny fanatanterana ny baiko napetraka ny sekretera-panjakany miadidina Gendarmerie-pirenena amin'ny ezaka fametrahana fandriampahalemana manakaiky ny vahoaka ny fotodian'izy ireo. Ny district amin'ny Fianarivy be ao amin'ny faritra Bonglava moa no notsidian'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Jerry Edouard sy Dolphe Rakotiny anatra. Nanomboka ny fiandohan'ny herinandro teo ny fanaovana tombanezaka ny baiko napetraky ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie-pirenena niady amin'ny kolikoly sy ny famongorana ny tsy fandriampahalemana. Tany Mahintso, Firavahana ary Fianarivy be ao anatin'ny distrikany Fianarivy be faritra Bonglava indray no fidinana ifotony sy jeritodika ny paikady izay napetraka ny volana septambra lasa teo. Ny aona sy ny fandinika tany ireo tompon'andraiky mpanjakana tany antoerana ireo iraka manokana izay tarihan'ny jeneraly Randrianarmanana Mosesy talen'ny fikarohana ny fandikan-dalàna ao ny foibebeakona ny Gendarmerie sy ny jeneraly Rakotobe Willy misahana ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidina Gendarmerie-pirenena. Makasika ny fanadiovana fanaty makasika ny kolikoly makasika ny fanatsarana ny tontolon'ny fandriampahalemana. Nisy koa ny atrikasa makasika ny tsy fandriampahalemana ny arahana tamin'ny vahoaka ka nahafahana ny fampizarana sy nangatahana ireo olona ny tsy fandriampahalemana misy ao amin'ny distrikany. Navoro Zandara miasa ao amin'ny commune Firavahana sy district Fianarivy be ny amin'ny fanamafisana ny fanatsarana fitandrona sy ny tsy fandriampahalemana ny antoerana. Ny Gendarmerie-pirenena izay manao ezaka rehetra hanakaikezana ny fatokisan'ny vahoaka dia manentana hatrany ny fiara-miasa mba hitohizany vokatra azo amin'ny famongorana ny olon-dratsy any antoerana. Mbola mitohy any amin'ny faritra maro ny fitetezam-paritra izay anohizana ny tombanezaka. Fa ao anatin'izay fandriam-pahalemana izay hatrany dia saika ahitana asan-dalo ny faritra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ho an'ny district ny tsara tanàna dia Alatrombo no tena manjaka any antoerana. Raha araka ny tatitra ny lombofidy any antoerana dia efa manodidina ny 724 ny omby very nanomboka ny volana Jona no mankaty. Fanadihadiana iarahana Rina Andriamalala sy Kasambola Manana. Anjakan'ny tsy fandriampahalemana ny distrikany tsara tanàna tao anatin'ny enim-bolana farany ity taona 724 ity. Omby miisa 723 no efa very, tsy mijanona amin'ny Alatrombo nefa ireo dahalo fa mihitatra amin'ny vakitrano sy ny von'olona. Raha ohatra ka neverina ho dahalo andian'ny folo na hoe dahalo 540 na 20 nisy tsy nanafika ny tsara tanàna hatramin'izay zay tao anatin'ny région Betsiboka amin'izao fotoana izao dia miakatra 70 izy miakatra 50 le izy. Voalohany indrindra raha nitrangana asan-dahalo voaray tao anatin'ny district Antsaratana tao anatin'ny enim-bolana faharoa fotsiny tamin'ny 2017 tia dia nisy 220 izany tranga izany. Raha ohatra zany ka raisitsika moyenne dia mahatratra 400 isam-bolana dia misy an'izany trangana asan-dahalo izany. Noho izany fepetrany raisiny tompon'andraikitra any toerana ny fametrahana ny andro masom-pokon'olona izay farimbona ny vatan-dehilahy 70 vokatry ny asa natao tavaverina amin'ny tompony misy 70 tamin'ireo lasan'ny dahalo. Nametraka izay fanapa-kevitra izao tsy ekenay intsony kosa tompon'andraikitra mitavozavoza tsy mandray ny andraikitra izay nametrahana azy na mpitandro filaminana io na ny mpitondra any amin'ny administration io na any amin'ny olom-boafidy ihany koa zany zavatra zany. Ary ny farany izay ambaranay dia izao
ny dahalo any aminay dia tsy le dahalo avy any atsimo fotsiny na ny avy any andrevana fotsiny a fa misy koa ny zanakay a zay efa lasa dahalo satria ao anatin'le firokorontanana iny a dia samy mana raha roatra avokoa zany a ny olona rehetrarehetra manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny tompony andraikitra ny toerany mba hijerena ireo vahaolana maharitra takin'izy ireo ihany koa ny ametrahana tetika samiady amin'ny asan-dahalo any amin'ny distrika ny Tsaratanàna toy izay efa natao tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Eo amin'ny politika indray kosa dia voalohany no nisy fankalazana ny andron'ny parlementaire teto Madagasikara. Anisany vaindohan-dran'izy ireo tamin'izany ny fandiniana ny fiainam-pirenena sy fampafantarana anjara andraikitry ny parlemanta eto amin'ny ivon'ny firenena natrika ny adefitra tena nosy androany Irina Andriamalala sy Kasambolamana. Antoko ny fampandrosoana maharitra ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay indrindra ny vahoaka izay tompon'ny fahefana manoloan'izany tokony nisy ny tamberina andraikitra ataon'ireo olona manam-pahefana amin'ireo vahoaka ny fidy azy ho fanomanana fifidianana amin'ny taona 2012 ilaina ny fametrahana famarina toerana politika sy ny fampisehoana ny asa vita mba ahafahan'ny vahoaka maneho ny safidiny tsy antery. No mafisy ny mpamakafaka politika fa mila fangararana ny vahoaka ary mila mampiseho fahavononana ireo mpiasan'ny vahoaka nambarany ihany koa fa manandanja ary mitana anjara toerana goavana ny parlementaire ka tokony ampiseho asa mivaingana eto amin'ny firenena. Ny anjara toeran'ny parlementaire eo amin'izao tondala misy ny firenena izao toy hoe eo am-penatana parlementaire no mipetraka ny fiainam-pirenena manontolo. Raha misy tsy tombana eo amin'ny fiainam-pirenena dia tsy afaka hialangalana mihitsy ny parlementaire ary tonga zato hoe am'salaza. Nankalazaina androany ny andro ny parlementaire teto Madagasikara voalohany no nisy izany teto amintsika ary dinika ny raha nisy olom-bavambahoaka sy ny loholona momba ny fiainam-pirenena no nanamariana ny fotoana. Eo amin'ny lafiny fahasalamana indray kosa mbola miady amin'ny aretina mahazo ny avokavoka aretina izay mpahazo ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana. Ny aretina raboka na tuberculose no fantatra fa mpahazo ny olona atreto no ity aretina ity izay mora mifindra raha ny fanazavany ny mpitsabo iray. Ilaina araka izany ny sorohana ny fianaky ny aretina amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Manazava misy kokoa mikasika izay Perdina Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala ato anatin'ity fanadidiny ity. Maro ireo aretina mpahazo ny avokavoka isan'izany ny aseporana sy ny raboka na ny tuberculose ity faran'izay matetika mpahazo ny malagasy mahatratratra ny amin'ny 7,4 isan-taona mantsy ny olona voan'izany eto Madagasikara. Ireo marefo ara-pivelomana no matetika andairana io aretina io noho izy ireo tsy ampiery fiarovana raha ny fanazavana ity mpitsabo iray ity. Io tsy fahampiana, io misy ny vody mamindra amin'ny hafa fa tsy mifidy sarangan'olona fa mety vody daholo sarangan'olona fa ny akabiasany aloha izany dia ilay amin'ny marefirefo ara-pivelomana tratra satria ambany taon'ny aretina miady amin'ny aretina. Ny fahadiovana no fiarovana mba tsy ho voan'ny aretin'ny avokavoka. Raha ho an'ny aretina tuberculose na ny raboka kosa dia efa mitohatra ny fanampiana maimaim-poana avy amin'ny fanjakana ho azy ireo. Tsy mandovola dia mifanafody momba ilay tuberculose izany no raisin'ny fanjakana an-tanana fa raha ohatra misy aretina hafa miaraka amin'izay na hoe sendra hoe manafy izy na misy aretina izany dia mividy foana izy fa ilay fanafody no raisin'ny fanjakana an-tanana satria maharitra elabe ilay fanafody misy ny enim-bolana raha mbola voalohany ilay olona rehefa voa izy nefa miverina indray dia lasa valy volana raha tonga any amin'ilay atao hoe résistance izy zany dia lasa valambe folo volana fa mety efa ena sy volana dia ny faharetan'ny fitsaboana dia iny reny fanafody ireny zany raisa fanjakana tanana. Efa nanomboka ho malika ny toy androany tetsy anosy ny fionan'ireo mpikambana amin'sana ny aretina mpahazo ny avokavoka ifamizaratra kefa mikasika ny fomba amongorana ny aretina no tanjon'izy ireo amin'izany marina fa ifarana rahampitso io fionana io. Lafa vaovao hafa indray kosa araka ny efa notanterina tamintsika teo ihany amin'ny vaovao avy any Tomasina dia somary niaratsy ny vokatra letchi tamin'ity taona ity. Ho fanatsarana izay vokatra letchi eto amintsika izay mba hananareo mpanafatra avy any ivelany antoka
amin'ny kaliton vokatra dia zava-dehibe ny ananan'ireo mpiasa fiaina ara-pahasalamana. Nisy noho izany efa nadadina tao amin'ny Bureau national misana ny asa mahakasika ity CPR ity teto amintsika. Mitondra ny vaovao Sonia Andrenirina sy misy Razafinjatova. Avy eto Madagasikara avokoa ny valopolo isanjato n'ireo letisia amidy eo amin'ny tsena ny vondrona Europeanina. Manodidina ny fito alina mahery eo ireo mpiasa miasa eo amin'ity CPR ity rehefa fahavokarany. Manomboka any amin'ny fiotazana sy ny fitaterana ary ny fikirakirana ny vokatra. Ho fanatsarana ny vokatra letisia avy eto amintsika ary mba hananan'ireo mpanafatra avy any ivelany antoka amin'ny kalitaon'ny vokatra dia zava-dehibe ny hananan'ireo mpiasa fiaina ara-pahasalamana indrindra raha sendra loza amperinasa. Ny resaka accident de travail eo amin'ny tsy voamarika hatreto satria ireo service médical intercontour izay omsi ao tamatavy ny andraikitra anazy dia mampiofana an'ireo sehatra rehetra ireo hoe ahoana no hananan'ireo mpiasa ireo fiarovana mandritra ny fotoana izay isin'ilay famokarana letisia. Marina fa efa nisy nota navoaka ny ministeran'ny asa momba ny tokony hananan'ireo mpiasa rehetra amin'ny sehatra amin'ny famokarana letisia fiaina ara-pahasalamana. Efa nisy ihany ireo orinasa nanao izany, ireo izay mivondrona ao anatin'ny fivondronam-ben'ny mpanondrana letisia na ny GEL eto Madagasikara. Ho fanatsarana ny fiaina ara-pahasalaman'ny mpiasa amin'ny sehatra amin'izay famokarana letisia izay dia nisy ny fanadihadiana nataon'ny Bureau iraisam-pirenena momba ny asa. Parce que c'est une filière qui est relativement importante dans l'économie malgache. Donc si on arrive Anisany CPR-na mitana anjara toerana lehibe amin'ny toekarem-pirenena malagasy ny letisia antonanaovana izao fanadihadiana izao. Raha vitany manatsara ny fiaina ara-pahasalaman'ny mpiasa izay misehatra amin'ny famokarana letisia mety azo dinihana ihany koa ny mikasika ireo CPR-na hafa toy ny jirofo, la vanille ary ny dipoavatra. Il y a d'autres filières de l'agrobusiness qui sont importantes dans le pays. On mentionnait le poivre, la girofle, éventuellement aussi d'autres filières. Donc androany no nampafatarana ny vokatra ity fanadihadiana mikasika ny fiaina ara-pahasalaman'ny mpiasa eo amin'ny famokarana letisia eto Madagasikara ity. Fanadihadiana dokam-barotra indray kosa no resantsika manaraka mahakasika indrindra ny fetin'ny krismasy. Hiavaka ny fankalazany ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona miaraka amin'ny Elite GSM sy Tecno amin'ity taona ity. Tsy diso anjara fa mahazo fanomezana avokoa mantsy ireo rehetra izay mividy telefona Tecno ao amin'ny Elite araka ity fanazavana ity. Manomboka ny 12 Desambra ka hatramin'ny 14 Desambra ho avy izao ny tolotra hafakely omeny Elite GSM sy ny Tecno ho an'ny tsirairay. Ireo orinasa ireo izay mitady hatrany ny fomba rehetra hanomezana fahafam-pony tsirairay indrindra amin'izao akaiky fety izao. Izay vidy smartphone rehetra manomboka amin'ny 262 000 ariary dia mahazo gisa matavy izay nafarana manokana avy any Ambatondrazaka izy io. Dia izay mividy telefona letsotra manomboka amin'ny 58 000 ariary dia mahazo bûche de Noël ray avy. Raha vidy telefona ray ianao dia mahazo gisa ray, raha vidy roa dia mahazo anankiroa. Raha vidy telefona tsotra ray koa ianao dia mahazo ray, dia raha mividy roa dia mahazo bûche de Noël roa dia ohatr'izay hatrany hatrany izany. Ny 12 ka hatramin'ny 14 Desambra izao ihany koa eto amin'ny Tecno Center Beoririka dia isy hetsika maro samihafa izay mifandraika amin'ny fankalazana ny krismasy toy ny antsapana lehibe iarana amin'ireo korala fantadaza hetsika izay anasana ny tsirairay. Dia ny Tecno koa dia manomana kilalao isan-karazany ho antsika isan'andro. Misy kilalao isan-karazany eto azahoanao loka maro isan-karazany maro samihafa. Dia manasa anao ary izay hitsidika sy hividy hanjifa ny produit Tecno atao amin'ny Elite GSM. Marina fa misy boutique Elite efatra eto Antananarivo dia ny Elite GSM Ampeflo, Elite GSM Supreme Center, Box 204, Elite GSM Ankasina sy ny eto amin'ny Tecno Center Beoririka. Isokatra manokana ho an'ny rehetra kosa ny boutique Elite etsy Ampeflo sy ny eto amin'ny Tecno Beoririka ny tontolo andro ny 14 Desambra. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany dia misy ny vahaolana iray ho an'ny ady ao Syria. Mitaky ny siany fifidiananao Syria ireo mpanilanilana avy amin'ny firenena mikambana. Fitaovana entin'izy ireo mandresy lahatra ny fitondrana Damasy amin'izany ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Mitohy hatrany kosa ny herisetra miseho Syria etsy andaniny ary olona maro no mizaka izany sy fanadihadiana. Le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, appelle... Nangataka ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ny lehibe ny mpanilanilana avy amin'ny firenena mikambana ao an'ny Syria, Staffan de Mistura, mba hameky ny fitondrana Syrianina hikarakara fifidianana izay vahaolany sy ny tena fandriampahalemana.
izay ny tena nivotra tamin'ny fanelanelana ny raharahan'ny Syrie izay nizotra tany Genève. Fanelana izay fanalaka misy ho avy izao. Nanamafy teo ny Florisianina fa tonga izao ny fotoana ny amin'ny tokony ahitana vahaolana ho an'ny Syrie eo ambany fanelanelana ny firenena mikambana. Tetsindany dia mitoetrano ny ady an'ny Syrie. Fianakaviana iray natana olona misy 320 no namony ainy ny alarobia lasa teo tao anatina fanafiana bakabaka niseho tao amin'ny tanàna Deresor izay tanàna mbola eo ambany fitatana mpanohitra. Tafiditra anatin'ny tombana nataony mpandalana zon'olombelona ao Syrie izao von'olona izao ary nanomezan'izy ireo tsiny izay nanao ty fitaroana bomba ity. Islamique dans la province orientale de Deir ez-Zor en Syrie. Ce bilan a révélé izay ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité mitoy ihany ny logité amin'ny tapany faharoa ireto ny lohateny miandry antsika amin'izany. Ireo paikady sy fikafika kely mba tsy hampandoa rehefa mandeha voyage nanontanian'ny olona taony no ianao. Etsika fitadiavam-bola nampiny ireo zaza marary ny comédie musicale Rako Ivio ary nisy eo iarana mitarika General kosa any Antsirabe no hitanao anaty Wise. Vovao ny fanatanjahanteny karakara varavana ny sokatra ampahafantarana ny taranja biara rampitso ny Fédération malagasy ny taranja biara. Izay no metrahako ny mandram-peonao atsika tompolasy tompovavy amin'ny fotoana manaraka indray ho avy eto rejery solondray be sy Gottlieb hitondra ny Johnny Hallyday ary nolotra anao ny tapany faharoa. Mitoy ary ny logité miditra ny tapany faharoa isika izao ary dia manambahiny toy ny mazatra ihany i Johnny no nentina amintsika eto. Manao ni ianao? Bonsoir. Ary dia iresadresaka hira ihany Je vais vous chanter une chanson. Mazava ho azy hira izany iresaka ihany koa anatin'ny masolavitra mivadika. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie, de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine en matin, je te promets un moment de fièvre, de douceur, pas toute la vie mais quelques heures.
sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Merci. Sotranao sady ohatrany gasigasy izy teo nisy valia niaraka tamin'ny hafa mihitsy le hira. Jean-Ba no mitendry le valia. Jean-Ba. Zany hoe malahelo. Zao moa za zany vao tonga ty satria tany Paris ako tsy manao vazivazina coïncidence akory. Fa rehefa makany Paris dia misy malaza maty. Nakany Paris dia maty Michael Jackson, dia maty Whitney Houston, dia maty Johnny Hallyday, dia maty ny tatanay. Dia atao hoe coïncidence zany fa ny teny navokako tamin'ny maty izy dia ozy hoe je les mets discrètement à la folie. Zany hoe raha ny hiran'ny Johnny zany dia haiko daholo ary manaraka sy mankafy ny spectacle ataony dia Michael Jackson sy Johnny Hallyday no alahatra amin'ny angezany spectacle ataony fa ny album mandrehetra nefa tsy ananako ary tsy hoe meny Johnny isan'andro fa niezaka ihany zany nandeha tany amin'ny fitaovam-pivahana le amin'ny fandevenany fa nisy le soirée le nataonay izy mbola ho teo ihany ny sary rehefa avy eo dia tsy tody tany mihitsy sady tena nangatsika be ny andro zany ny resaka sécurité sy ny circulation zany tena enjana be fa tena naniry hoany mihitsy satria izahay dia nanana ohatrany karazana passe droit afaka andeha teo anoloan'ny Madeleine miaraka amin'ny caméraman Malakoff zany fa tsy tonga dia tany amin'ny télé no mijery fa io moa zany mihetsy-po miaraka amin'ny rehetrarehetra satria ny zavatra saika iainana zany mba hoe andeha hanotrona satria any frantsay le izy pira frantsay le izy nefa tena anisany nitaiza sy ny kolokolo ara-mozika ny antony dia satria authentique zany Johnny Hallyday honnête tsy mba nanao hoe chirurgie esthétique laza ny marina foana izy ekeny izy fa nitety avoana sa izy raha resaka fanambadiana fa raha ny resaka tena hira dia tena dia ny fitiavana mbola mitoy ihany fa dia il faut allumer le feu. Merci, bonsoir. Iresaka izay kabare zay ihany tsika rehefa aveo fa zaho aloha iresaka kely hoy ianao. Inavy ny atao mba tsy do rehefa misy ny dia lavidavitra asa mety manana sosikevitra amin'izay ianao mety manana sosikevitra amin'izay koa ny fijery fa ndao aloha ny teny an-dalambe teny no enona hoe inona no hevitra inona mety hoe toro-hevitra mba tsy hampandoa eny an-dalana raha andeha lavitra tsy dia fantatra mila sakamalao ohatra misy an'ilay fanafody-kely zay koa ilay pharmacie azo hoanina fa be dia be ny olona manao asiana fikasika ny sofiny be fa indraindray koa arakaraka ny toe-batan'ilay olona koa io satria le olona rehefa zay na inona fanafody hoaniny rehefa zay ny toe-batany dia tsy maintsy zay ny zavatra mipetraka fa ny mety angamba dia tsy dia mandeha lavitra loatra le olona efa mandoa an-dalana ohatran'ireny efa manjary manimba ny fiarahanao anatin'ny tôbila sahirana koa izy amin'ny vatany satria mety jaly izy manam-pahatonga any amin'ny andehanany ny mety dia aloha mipetraka toerany hoe any izy ny tena maro tsy mampandoa fantatro zao dia hoe asiana namo asiana gazety hipetrarana dia mihinana zava-maitso dia mihinana voamadilo tena mandaitra ve zany hatramin'ny nanaovanay vacances aloha dia izay foana dia mety tsy dia manavoky be mba mihinana sakafo amin'ny atoniny zay mihinana fanafody manisy gazety ao mba fipetrahana dia tena mandaitra ve izy ireny le gazety aloha hitako hoe tena mandaitra satria nanao essai zay tamin'ny herintaona amin'ny zanako ianao aloha ny fataoko rehefa tena hoe anina dia mividy enao tamin'ny eny amin'ny pharmacie izay any anana tao inona ny ady gasy mety hoe fantatrao tsy haiko aloha raha mandaitra fa ohatra nisy ny teny fotsiny hoe ampiana gazety hoy rehefa mipetraka ambany seza hoy fa tsy haiko raha tsy haiko izany na mety na tsy mety mihinana motamine zay
inona hoe ady gasy ankoatran'izay fanafody izay? Ady gasy ankoatran'izay mihinana mangahazo maitso. Ya, zay ihany ny zavatra fantako. Rehefa mandeha dia hoe mihinana lotamine aloha iny aloha amin'ny dokotera fa le asiana misy manoro hevitra koa hoe asiana inona moa aspirine eo amin'ny foatra dia asiana scotch dia na koa hoe mihinana voasarimakirina na ino ty inona le zavatra marikivy ireny inona moa voamadilo tsy haiko na marina zany na tsy marina aloha fa zay ny haiko dia rehefa le mandeha voyage koa dia hoe hosorana gazoalina kely ny orona zay koa ny haiko fa tsy haiko na marina na tsy marina fa henoko zany zay fa le hanina aloha nefa tena hitako tamin'ny zanako le asiana aspirine ny fotrany dia tsy mandoa mihitsy izy. Mila manao voky be foana rehefa alohany andeha dia tsy mihinana menaka be rehefa le alohany andeha iny. Je pense qu'il faut pas voyager. Eny efa ny hita aloha hoe ohatran'ny zama fantatra hoe mangahazo manta le mangahazo manta lena iny zany voasana tsara dia tsakoana ny ohatrany tontondro latsaka kely tsakoana alohan'ny andeha zany dia le rano le mangahazo iny zany ny ately azavaina amin'ny olona moa zany tsy inona misy ifandraisany amin'ny maso sy amin'ny vavony ny mahatonga mampandoa amin'ny ankapobeny aloha ary ny mahatonga le izy mandoa dia satria miotsakotsana zany somary miotsakotsana ny ao anatiny ao dia lasa misy fihetsika réflexe le ao anatin'ny kibo zany ahetsikaetsehany ampiakatra dia lasa misy tsirona ohatrany hoe bile voatosika dia vao mainka mampitombo le fihetsika le fiara sy le toerana misy anao amin'le fiara ihany koa le izy. Le izy teo moa zany dia tsy misy hoe marina na diso fa samy fampizarana ny zavatra heno misy ohatra mety mbola tsy naheno mihitsy hoe zany gazety zany fa ny tena hevitra aloha zany raha ohatra ka hoe ny ambony tomobile zany ka te handoa dia allumer le feu anankiray mbola tsy nisy niteny tao zao ohatra ny voalaza tao ihany koa ohatra hoe ny sakamalao ampangotrahana dia karazana atao ohatrany hoe dité ana sakamalao zany iny no sotroina rehefa matsiaro maloloha zany eny an-dalana dia na ihany koa alohany iakarana n'ilay lalana raha ohatra misy zany ny andeha vacances atao anatin'izay krismas zay dia izay ny mety torohevitra vitsivitsy nentina tamintsika fa ivadika anatin'ny waiza indray sika. Etsika telo no resana amintsika ao anatin'izay etsika anankiray entina nampiana n'ireo zaza marary eny amin'ny hôpitaly sady fampisehoana ihany izy ity zany no fanampiana ara-tsosialy ihany koa misy ny comédie musicale rock review ary ny seho izay rahana amin'ny tarika jeneraly any Antsirabe ireo no entina amintsika anatin'reto sary reto. Amin'izao ankatoky ny fety izao dia tsy vitsy amin'ireo mpanakanto no mampiasa ny talentany anaovana asa soa. Mpihira maromaro no anolotra seho amin'ny zoma ho avy izao hitadiavana vola anampiana ireo reny sy zaza sahirana eny amin'ny hôpitaly ny ankizy. Isan'izany ry Nani, Rosy, Bodo, Yary. Isan'ny zava-dehibe voizina ao anatin'ny noely ny fifanampiana sy ny fampizarana. Miombon-kevitra ao anatin'izany i Nani, ray amin'ireo tompo-kevitra ampiasany talentany anasoavana ireo tojo tsy fahasalamana amin'izao fety izao. Ireo zaza tsaboana ao amin'ny hôpitalin'Anzakely no isitraka izany amin'ity noely ity. Cabaret no atao ato izay isotomana ny artiste namana rehetrarehetra izay isorana atranona ny akiara iasa ny vola ho azo amin'io zany dia ivitanana kilalao sy fizarana kilalao ny zaza marary rehetra any amin'ny hôpitaly amin'izao période ny Noël zao satria fantatritsika tsara fa mangiry firy zany ho an'ny tsirairay dia mba mitondra ny anjara brikinay telo da zany zay dia hoporofonay amin'io takarivy io. Ny artiste anohananay amin'io dia Bodo, Yary, Tovitray ary Rosy dia za mazava ho azy anomeny anjara keo ihany koa. Eny artiste ny artiste dia rehefa miainga ny filinina ao anaty coulisse dia afaka hiverina foana zany fa mbola tsy fakahita loatra amin'izao fa mino fa izy mandray anjara mafitrika daholo zany izara dimy ny takariva manomboka amin'ny valo le izy. Nanefa vonina amin'ity asa fanasoavana ity Irosy sy Bodo ary Yary ao amin'ny espace Riantsoa no anatanterana ny seho amin'ny zoma izao manomboka amin'ny valo alina.
zavatra fankesana efa ila fa ny fanatanterahana irana satria mana zavatra sarotra ihany dia heureusement moa zany isan'ny nani sena manandalo dia tafaresaka izay dia mitovy le fikasana dia teo mihitsy ny natonga ny hoe andao ara tanterahany ty na dia atombotra raha le fotoana fa zavatra soa mba izaraina amin'ireo zaza marary ary tsy mba afaka manao an'izany noely any atokantrano tsirairay avy tsy mamahita an'izany hoe ohatrany ahoana zany hafaliana rehefa misy manatitra fanomezana ianao nefa ny any amin'ny toerana tsy ampozanao any izy amiany zany. Inona moa zany tsika tena fotoana tongava maro nareo angambany a zay ngambany tena marina amin'io fa mahafinaritra be io ary any tsara ny animation antsika amin'io satria miaraka aminanitsika. Fa ankoatra ny fampisehoana tolotra izy efatra mianadahy dia anaovan'izy ireo antsoavy ihany koa ireo rehetra manana fitaovana na kilalao na akanjo sy ny maro hafa azo anampina ireo reny sy zaza sahirana ireo mba hanome izany ampitiavana. Raisina amin'ny espace Riantsoa izany rehetra izany isaka ny tolakandro hatramin'ny 7 Desambra ho avy izao. Anisan'ny fandaharam-potoana ny hetsika ara-kolontsaina ny farinandro avy izao ihany koa ilay comédie musicale la mitondra ny lohateny Rock with You. Hetsika iray entina ampiroboroboana ny dia ankehitriny sy ny dia an-tanan-dehibe izy io. Ibantoerana araka izany ny mozika rock. Andravaka niseho ihany koa ny hira sy ny dia maro loko. Ny hetsika ataonay ao amin'ny CCI amin'ny 16 décembre dia mombana comédie musicale. Izy io zany hetsika voalohany ataonay naovanay lancement le projet anay zany dia hoe hitondra an-tsehatra ireo mpandihy rehetrarehetra teo hiditra anatin'ny matianina sady abiseho zany izay hoe sika manana mpandihy matianina mahay afaka miseho an-tsehatra indépendant tsy voatery hoe aorinana danseur aorinana mpihira sy ohatran'izay. Isy ihany koa mazava ho azy ny tantara laovina an-tsehatra miompana indrindra amin'ny fitaizana ny tanora tsy roso amin'ny firaisana ranofo raha tsy ao anatiny tena fitiavana sy ny fanambadiana. Ny tantaran'izy io zany tantarana artiste jeune artiste anankiray dia taforona tanatin'ny toaka sy ny alcool izany rehefa hoe naditra tao anatin'ny fanambadiana dia avy eo nifanena tamin'ny tovovavy iray innocente izay hoe nanantena hita vady dia nefa mandra-piandro teo dia nandeha fotoana dia mivoaka izy dia mifanena zareo dia le vehivavy raiky petit be tamin'ny lehilahy dia le lehilahy no proposé anazy fotsiny zany resaka hoe relation sexuelle. Misy araiky amby folo mianadahy eo ny mpandisy mpihira anomeany ity comédie musicale Rock with You ity iponina no mpilalao fototra izay mitananjena tovolahy madiditra mpanao rock. Mampatonga an'izay tsy vaovao amiko pendant any pazapataloha tsy nefa ohatrohatr'izay foana ihany le rythme sy le hoe tsy maintsy mihira tsy maintsy mandihy tsy maintsy manao scénario tsy maintsy fa efa taty aoriana be zany zay vao hoe tany vao mifondra ilay izy hoe ay verina manao an'izy fa ampitiavana dia atao tsara foana. Ao anatin'ny famaraparanana ny taona dia hiaraka amin'ireo mpakafy azy amina kabare atao anatsirabe indray ny tarika général ny sabotsy ho avy izao anomboka amin'ny 7 alina ny hetsika. Kabare ohatra ny kabare tretray izy io fa misy fidirana intelo zany ataonay amin'io eo amin'ny raha 3 mahery eo dia io alakaraky ny ambiance manatin'ny kabare satria fanao mitarika manko rehefa ohatran'ny kabare reny tsy manaiky mihitsy le olona raha tsy mba mihira kely mihira ny général dia mba io le hoe mampavaka kely ny cabaret général dia avianany mandray anjara izy. Général ranoray io sady cabaret izany hoe mifanakaiky ny mpihira sy ny mpakafy tsy lavitry ny ray nivoatra raha teo iantsirabe. Iza mono ampitanteniko aminao any pasanany fa ny olon-drehetra nafarako tsy sitavatany dia tantsy nisany veriny tsy mifady restory sy renka manadinonjeron-tany ve rehefa nisitaka dia iverina nefa tsy afaka midy raha teo mo mifasana kalokalo tsisany hoazoko atao mba hitapatafaty isan'andro aminao dada malalo baka mangy amin'ny rehetrany soesanatsy ireny miadaladala ny revikoreviko ihany.
Tout ça, c'est ma vie. Ma vie aussi, c'est du rock. J'ai rencontré une fille innocente, Laetitia, qui est restée avec moi. Et c'est elle qui maintenant rallume le feu. Reny zany seho nisy rokaroka roa tokoa teo anisan'ny voaresaka raha kabare voalohany teo amin'ny faharoa amby roapolo ny volana desambra iny fa tsy hoe zomara ampitso akory satria nisy nipetraka ihany fanontaniana izay fa eto ihany koa ngamba nitondrana an'ilay sary ny kabare tany à Paris no resaka. Oui, sady le tany à Paris teo diso ako za ve dia andevina namo. Dia le cabaret atao à Savigny le Temple au milieu millénaire tamin'ny sabotsy teo. Grand cabaret ny anaran'izy io. Toy izao ny hitanao rehefa le miditra zany a dia zareo ilomboary izay fantatritsika aty Madagasikara no mikarakara an'izy io satria niaraka nandray tanana tamin'ny fikarakarana atao hoe tana in love. Io salle io zany dia salle de spectacle, salle de cabaret, salle fanaovana fety. Dia asesitsika fotsiny sary toy izao sarinay nandray anjara tamin'ireo tamin'io zany grand cabaret io nisy an'i Njakatiana dia nisy an'i Prince nisy an'i Melky nisy anako dia niaraka amin'ireo mpitendry izay tazantsika aoriana ao ry Yaksa sy ry Mika sy ry Antra sy ry Lalaina sy ry Mamitino dia ry Toto Moanjani. Rehefa miditra ny salle dia miaraka amin'ny Miss Madagascar, tsy haiko Miss Madagascar en France zany dia ny Mystère Bevelbava Miss Malagasy dia miditra ao anaty salle. Dia ity indray manao ohatran'ny karazana surprise ho an'ny mpijery zay. Njakatiana no mitendry bateria, i Prince mitendry basy dia Jolie dia Zako no mitendry gitara dia manao hira miaraka izay. Dia ity zao zay nanao j'ai un problème fa j'ai un problème miaraka amin'ny lambarin-drano iza sy Melky ny akanjo moa zany dia akanjo somary dia Cyril moa zany zay nafinaritra satria ohatran'ny hoe tsorina fa le riy tena anisany andrasan'ny olona nefa le riy zany mipinsa be tao anaty tômôbila tao nangatsika be le dala dia nanakorotana an'le fety izy fa tsy nanina fa nitangorona ny vehivavy le dala noho ny aveo. Dia fanamariana fotsiny sary anankiray mbola aorianan'ny Cyril iny dia sarin'ny Colombe. Mbola ao le tsy izy zalahy satria Colombe mariana manokana fotsiny fa Colombe dia ankizina Pazapa mety tsy lasa tao le sary io izy ka. Colombe tamin'izany ary nanao jury allumé le feu tamin'izany dia efa zao izy zany matimatotra kokoa efa hitantsika reny cover ataony ao anatin'ny Facebook reny fa ny zavatra tsapako aminy zany aloha dia ny correction amin'ny resaka sofina, ny resaka sofla, ny qualité vocale dia ny interprétation ataony zany hoe miala an'ilay hoe mièvre kely taloha zany fa efa matotra tsara dia efa manana ny ilany moa izy zany fa miankina amin'ny compositeur ihany moa io zany izy Colombe olona ray izy nefa ny anarany misy S. Fa mety malina ihany hoe le artiste maromaro ny tany sainao teo misy hoe hetsika hafa ve ihany sa hoe tena ho an'iny cabaret iny no ny antsona zay no fanamariana mahafinaritra ho an'ny mpikarakara ilomboary aloha dia nalainy izahay azo natao hoe nalaina taty fa i Melky sy Prince moa efa tany ihany dia afaka ny fandaminana ihany zay resak'izay fa ao anatin'ny fety tahaka nytony dia efa teneniko foana ary teny ambony sehatra ary efa niteny ny zavatra homanin'ny mpanakanto dia tsara raha misy respect na ady zain'ny olona le asa atao le homanina zany fa matetika koa le olona tsy inona tsy hoe ny mpijery rehetra satria spectacle io dia gise fermé feno ohatrany ambodi-rindrina mihitsy io dia misy olona mbola vao mandeha ny hira telo ao anatin'le style cabaret tianay atao dia hoe tonga dia ataovy mandeha amin'izay rangafa zany ny andehananay aty dia tsy maintsy mba mifanazava amin'le olona eo rehefa tsy ny ampy mifanazavana dia nampidirinay raha Cyril raha vao ihany fa le izy kosa aloha dia apetraka foana ho anay mametraka foana zay ny any ambony sehatra ary hoe raha mitondra DVD izahay tsy izay mitavandra ny volany am-posinareo raha ny tena marina amin'ny fomba mihaja fa le olona ny tokony hitany le produit entinay satria zasy Njakatiana zao mitondra DVD fa sarotra le mivarotra dia le izy fotsiny zany tenin'ny communauté malagasy foana na ny Frantsa io na ny firenen-kafa aoka tsika hiaraka dia ho matanjaka fa tsy mbola tsapy zany zavatra zany fa toy ny mpikarakara ohatran'ny ilomboary tony mahay ry zareo dia manome ny fahafaham-po rehetra amin'ny fangalana amin'ny aéroport fanaterana ny amin'ny toerana hipetrahana ny resaka sakafo ny resaka time-in ny répétition zay nanara-po mihitsy zay nanao répétition ary rehefa tonga ny fotoana vita ny fampisehoana dia aterina any an-trano dia aterina eny amin'ny aéroport fa ohatranay nandeha tamin'ny alatsinainy tratra n'le grevy dia tena saika stray fa ny zavatra tena mahafinaritra le hoe misy fifanoroan-kevitra ao anatin'ny fikarakarana ny mpanakanto manoro-hevitra ihany koa tao amin'ny logenay dia nisy voankazo voaloboka akondro voasary ary fromage zany tokony ho izy dia zay no nitranga tao dia mba mikopa-tanana ao andrareo amin'ny ilomboary zany satria tsy mora mikarakara zavatra any an-dafa ao anatin'ny
page Facebook le cotribune dia amoaka karazana budget estimatif amin'ny karakara zavatra ohatrany io fa mbola tsy maintsy angatana amin'ny sponsor manambola sy ny fanjakana hoe nahoana mora izany makany no tsy efatra na 10 ny tarika cotrib tokony mba makany amin'ny fikarakarana an'le fampisehoana fa tsy afaka manao an'izay loatra amin'izao noho izany dia manipiteny foana basy moyen ahafahany maro mandeha ary mbola tsipy foana hoe ny fandraisana an'le mpanakanto any ataovatra ny fandraisana mpanao fanatanjahantena fa ny sport sy ny culture ihany no tena ambassadeur atsika matanjaka indrindra raha ho any ivelany ohatrany hoe etsy amin'ny alliance zao misy fety momba ny valia zay atsipiko kely eto zany le izy fa hoe ny valia maneran-tany dia tena tsapako mihitsy fa hoe ny centre culturel matetika no manindraindra ny zavatra tokony ho tsara ho atsika atsipy zay resaka zay fa mbola tsy maintsy hoitsika eto raha Sampaly nitendry le valia adiny ray zay Sampaly nikonikonina dia efa navita cover miaraka amin'ny valia chromatique mahafinaritra izy iny fa dia isaorana ny Sampa iresaka fanatanjahantena atsika farany eo amin'ny biara no resantsika ikarakara varavarana misokatra ampahafantarana n'izay taranja biara izay ny fédération malagasy ho an'ny taranja biara ny anton'izay fampahafantarana izay sy ny andinindiny no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiny ity fitadiavam-bola nampiny ireo mpilalao andeha hiatrika ny fananana l'espirenena ataon'ny Naples dia ikarakara hetsika raha ampitso eny amin'ny kianja mitafo mamasina ny fédération malagasy ny taranja biara izary roa ity hetsika ity ny tapakandro maraina dia isy ny varavarany sokatra ampahafantarana ny taranja biara ho an'izay rehetra ho avy eny an-toerana ao anatin'izay journée porte ouverte zay no ahitana karazana fifananana na mpilalao ianao na tsy mpilalao ianao na manana club ianao na tsy afaka mandray anjara foana etsy andanin'izay koa nefa misy fotoana vitsivitsy atokana ho an'ny mpijery ho an'ny mbola tsy mahafantatra an'izany hoe biara zany fanehoana amin'ny alalan'ny sary ny mety hoe tantaran'ny biara sy ny nahatonga azy teto Madagasikara sy ny nahatonga azy amin'izao tanjona isian'ny fédération malagasy zao lanonana sy fampisehoana ranoray kosa no ameno tapakandro ariva izay nasanany rehetra ho avy maro zay no an'izay mpankafy ny biara dia izay koa no mamarana ny JT ny resaka toetrandro intsony sika fa efa noresana teo zany isy norana merci de m'avoir reçu ici je vais terminer en chantant j'oublierai ton nom mais nous on n'oubliera jamais Johnny allez chanter avec moi de semaine inutile au futile dimanche de secondes immobiles aux aiguilles qui penchent j'oublierai ton nom de 4 nouveaux murs dans un autre quartier, de pinceaux de peinture à meubles installés, j'oublierai ton nom. De la piste suante à la dernière danse, quelques nuits de feu aux matinées de cendre, de cette agitation dénuée de tout sens, du fond de ma raison jusqu'à mon inconscience. De la main d'un ami au baiser d'une bouche, tous ceux qui sauront lire que le mal... Numéro 1 Malagasy, nanotra ho anao teo. Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo nanolotra anao ny Logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, mamy hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Safidy ny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Kyle arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender.
zato isanjato vita amin'ny zava-maniry ny savony sehinina ary misy karazany maro azo isafidianana manitra mamiratra mateza